Faly miarabantsika indray amin'ity takariva mahafinaritra ity. Takariva feno voninahitra satria takariva amarana antsika indray ny andro ffdkn napahantsika amin'ilay lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe isika mijery ny asan'Andriamanitra. Sarobidy be zany hoe takariva iombonantsika amin'ny teny zany satria ny teny dia Andriamanitra ary Andriamanitra matoa miteny dia hozy izy ny Baiboly hoe tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy efa manambara ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Androany ariva tsy hoe mpaminany no ampiasainy na mpanompon'Andriamanitra ngeza be no ampiasainy, aza mijery olona ampiasainy androany fa ny fahamarinan'le teny avy any ambony mihitsy midina ao anatintsika eo ampiainona azy ny tena zava-dehibe. Ary mino fa fotoana spesiala indray androany iarahantsika amin'Andriamanitra melombelona amin'ny fiainam-panahintsika ao anatin'ny tenim-pahamarinana ny Tompo dia ndahorantsika hivavaka metraka an'izany eo am-pelantanany. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta dia tonga eto an-tongotrao indray izay manaiky ny fiandriananao sy ny fahalehibiazanao. Tonga izay min'ity takariva ity misaotra anao fa nomenao hery sy tanjaka na vita nandritra nyity tontolo andro ity indray nitondra ny tenanay teo anatrehanao, nitondra ny asanao teo anatrehanao tamin'ny fitokanam-bavaka sy fifadikanina. Isaorana ho an'ireo olona rehetra izay navita niaritra tao anatin'izany, mpiara-manompo, ireo izay miaraka ao anatin'ilay onjara-paminaniany ity taona ity izay nampitondraina ny lohateny hoe taon-jobily. Indreny hafaliany fonay satria Andriamanitra miteny aminay maneho ny programma ny eo amin'ny fiainanay. Noho izany androany dia manambara sitraponao aminay indray mba hamelombelona ny fiainam-panahinay, hanananay fofeny fiadanana sy fitsarana ao anaty fitokanana, mba tsy hatsapahana ny vesatra ity tany fandalovany ity fa hanananay toe-po niatrika ny asanao ampahavitriana satria mahatsapy izay ny asarobidy ny fiantsonao ary ny asarobidy ny asa izay nankininao taminay ihany koa. Mitenena androany Jesosy Tompo fa mihaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Androany ariva dia izarantsika ao anatin'ny fotoana fohy ny tenin'Andriamanitra hoe toe-po miatrika fanompoana. Toe-po miatrika fanompoana. Mba fantatsika ve fa ny asa fanompoana dia nataon'Andriamanitra ho ao amintsika mialoha amin'ny fotoana nahaterahantsika. Zavatra anankiroa ny fanorenana nasehon'Andriamanitra eto ambonin'ity tany ity, anambarana communion. Anambarana communion. Voalohany ny ministera ary ny faharoa tokantrano. Mifameno ireo zavatra anankiroa ary mila fantatsika tsara mialohan'ny hanompontsika an'Andriamanitra hoe zavatra anankiroa tena mahasarotiny an'Andriamanitra ny fiainana mpanompon'Andriamanitra alohan'ny andanantsika hanompo sy hazakazaka dia ireo zavatra anankiroa ireo. Voalohany ny ministera dia ny faharoa ny foyer na ny tokantrano. Naneo jerentsika kely ny fahamarinana izany teny izany. Ambokiny Jeremia toko voalohany ny 15 Baiboly dia milaza atro ny fony ianao tsy mbola noforonoko tany an-kibo no efa fantatro ary atro ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy nitendreko ho mpaminano amin'ny firenena. Ny ministera dia nataon'Andriamanitra ato anatintsika mialohan'ny fotoana natao an-kibon'ny neny antsika. Mahafantatra hoe atao amin'ny tontolo ny mandrakizay lasa Andriamanitra nefa nanendry an'i Jeremia ho mpaminany. Ny dikan'izay mialohan'ny nahaterahany nefa nataon'Andriamanitra ho ao anatiny ny fanompony. Ka raha misy milaza amintsika hoe iza ny taloha, ny tokantrano sy ny fiainana eto ambonin'ny tany sa ny fanompona, dia tiako ny milaza aminao fa ny ministeranao dia nataon'Andriamanitra mialohan'ny tokantranonao sy zavatra rehetra nakin'Andriamanitra aminao. Hozy izy eto hoe Jeremia fony ianao mbola tsy nitorotorona tao an-kibon'ny neny nefa fantatro. Ary atro ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy nitendreko ho mpaminany, zany hoe natokako sy nitendreko ho mpaminany ao amin'ny firenena. Zany hoe ny ministera profetika zany dia na mazava ho azy fa ny ministera na evangeliste ianao na apôstôly ianao na mpaminany ianao na docteur na mpampianatra ianao na paster ianao na mpiandry dia efa nataon'Andriamanitra mialohan'ny fotoana nahaterahanao sy mialohan'ny fotoana natao an-kibon'ny neny ianao. Midika fa fony tsy mbola teto an-tany ianao dia efa nitendren'Andriamanitra ho ministra na mpanompon'Andriamanitra.
Antom-pisitsika eto tany zany a ny fanompoana. Ary zavatra sarobidy zany hoe anakinan'Andriamanitra ny asany zany. Mba fantatsika velo ty fahamarinany ty e. Fa mba iza moa isika? Lay Andriamanitra pahary zao rehetra zao, le tompon'ny fiainantsika, le manam-pahefana ny amin'ny zavatra mbola hoavy tsy takatry ny saintsika. Izy le tompon'izao rehetra zao sady manana ny fiandriana sy ny famboniana ambony, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Mba nifidy anaony izy ho mpiara-miasa aminy. Dia mba hitreretony ny fierté tokony hanananao ao anaty, ny hafaliana tokony hanananao ao anaty hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra, mpiara-miombonantoka amin'Andriamanitra, nanan-kinan'Andriamanitra. Asako ary ananan'Andriamanitra fahatokiana. Zany zavatra zany ry havana tena zavatra lalina, sarobidy, manan-danja tokoa eo amin'ny fiainana. Rehefa nomena antsika zany atao hoe ministera zany, zany atao hoe fanompoana zany, dia tadidio fa nataontsika akato azy ao anatin'izany. Efa nizaraiko teto mikasika momba ny ministera 10 hoe ny sasany nataon'Andriamanitra ho mpaminana hoe tahaka ny mpaminana comme prophète izy amin'ny teny frantsay, amin'ny dika teny fototra tena hoe tahaka, fa tsy hoe tena mpaminana ianao na hoe tena docteur ianao. Zany hoe Jesosy izy ny tena tompon'ny ministera Jesosy. Izy rery ny tena mpaminany, izy rery ny tena docteur na mpampianatra, izy rery ny tena apôstôly, ary izy rery ny tena evangelista, izy rery ny tena hoe izy atraitraiko mandrakizay. Fa isika dia nataony tahaka azy ny dikan'izay raha vao miala mifanahafana azy ny fanompoantsika dia faux prophète tsika fa tsy tena vrai prophète, satria Jesosy Kristy le tena prophète no tahafintsika ao anaty ministera mba hifandraisantsika amin'ny fankasitran'Andriamanitra. Ahoana ary inona ny antony mahatonga azy samy laza amintsika hoe zavatra anankiroa ny tena mahasaro-piaro an'Andriamanitra, ary tena zavatra mila ho tandremantsika aloha mialohan'ny fotoana nompontsika an'Andriamanitra. Ny zavatra tena fototra mampaharitra an'io fanompoana io sy ny mampijoro antsika ao anatin'ny fanatanterantsika ny asan'Andriamanitra dia reo endrika anankiroa reo. Ny fanatsika fahatsapana fa ny fanompoantsika dia ny men'Andriamanitra antsika manokana. Tsy hoe Jérémie teto, tsy hoe Jérémie sy mivadiny nazo ny teny fikesana io, fa Jérémie rery. Zany hoe ny asanao zany dia manaraka anao. Averiko, ny asanao dia manaraka anao. Zay no mahatonga ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo. Boky ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny 7:70. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ny tenany io zao izy no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy idirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa nivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamon'olona sy ny mpanompo sampy ary zay tratilainga sady mpandainga. Dia Jesosy ny teny teto hoe izy andiny faharoambin'ny azafady teny ovakiko manoka amin'ny andiny faharoambin'ny. Indro ahafaingana ary eto amiko ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Io asa ataontsika io dia isy mpamaly ndray androany. Zay le récompense zarentsika tamin'ny voafaka androandro zay. Zany hoe Andriamanitra mpamaly ny asan'ny olona. Ny fototra fahan'Andriamanitra mamaly fitianao ao anatin'ny fanompoana dia ny kalitaon'ny motivation anao eo am-panompoana azy. Zany hoe inona ny tena hery sy vesatra ho amponao eo am-panompoana an'Andriamanitra. Tena mametraka venao zany etaeta-panahy zany sy ny lanjany mandrakizay ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra zay kipitsopitso ny asain'Andriamanitra gérenao eto ambony tany amin'izay zavatra hita maso sy ainanao eto amin'ity tanteo anatin'izany ny hoe inona no haniko, inona no sotroko, inona no iainako. Zany tena mampiasa sainan'ny olona faran'izay mafy. Nefa zavatra mahavariana, Jesosy mihitsy nefa niteny hoe ny ain'ny olona dia tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Nefa dia mahavariana fa ny olona dia miasa saina mba hanan-javatra maro eto ambonin'ny tany. Mba fantatrao ve fa misy ny zavatra sarobidy sy ambony lavitra noho ny fahafahanao misitraka ny zavatra rehetra zay tianao hiainana sy afinaritra anao eto amin'ity tany ity dia tsy n'izany ry havana fa ny fiainam-panahinao. Dia eritrereto anie Jesosy nameantsika fanompoana. Jesosy nameantsika toky antsika
mba ahafatsika manatanteraka ny asany. Nanome Andriamanitra ny atao hoe fototry ny fampianarana marina. Ny tena fampianarana ny averiko indray. Ny fampianarana dia miompana indrindrindrindra amin'ny fampitandremana. Matio 7:20 anie jereo hoe manomboka amin'ny 9:20. Hozy Jesosy hoe ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena any fa efana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany. Dia hozy izy tamin'ny mpianany komandy any nareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro mba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahatapenan'izao tontolo izao. Eto hoe sady ampianatra azy hitandrina fa tsy hoe sady ampianatra azy ampahery fotsiny. Ny fototry ny fampianarana tsy miompana amin'ny message na motivation fa fampitandremana hozy Jesosy. Ny vrai disciple an Jesosy dia ny olona tena atao hoe mpianatra Jesosy dia zay olona manana ny teny mpampitandremany ao aminy. Hozy Jesosy ampianatra azy sy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary le fandidiny io dia inona ny didiny meny Jesosy atsika fitiavana mazava ho azy. Zany hoe raha tsy miorina mampitodika ny olona hiaina sy hijoro amin'izay fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, ampijoro antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny fampianarana, dia azo lazaina hoe tsy tafiorina ilay tanjon'Andriamanitra ao anaty fampianarana anangana ny olona ho vrai disciple na tena mpianatra Jesosy. Inona moa zavatra tiany Jesosy ho lazaina? Zavatra anankiroa, misy fanehoam-pamantarana lalàna mampianatra antsika. Dia hozy Jesosy fakatiavinareo, mifakatiava. Aoka nareo hifankatia, tsy zay fa hoe fakatiavinareo fa izany no ahalalan'ny olona fampianatra ianareo. Mari-panehoam-pamantarana mpianatra ny tompony fitiavana. Ahoana ary ny ahalalana indray fa tian'Andriamanitra tsika dia Jesosy ihany no niteny. Zao no lazainy. Ny alalan'ny olona rehetra fampianatra ianareo tsy dia raha mifankatia ary ny anankiray faharoa le fiainan'ny mpitiavana dia zao raha tia ianareo dia tandrina ny tenika. Hitanareo? Ny endrim-panehoana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fijoroantsika ao anaty fitandremana ny teny zay lazain'Andriamanitra amintsika. Dikany hoe mitandrina ny teny dia miaina eo ambany sitrapon'Andriamanitra ianao. Zany hoe olona matahotra an'Andriamanitra, olona mametraka ny sitrapon'Andriamanitra, olona ara-pahamena sy ambony ary mihoatra lavitra no zavatra rehetra. Ny tena mpanompon'Andriamanitra dia zay olona hitarafana ny fisiany Jesosy, azo vakiany hita maso fa tsy hoe olona mahay mitory-teny. Satria ny tenin'Andriamanitra tsy toriana mba handresy lahatra ny olona fa information na révélation omeny teny dia anairana ny olona ahafantatra ny marina. Fa ny fijoroantsika no mandresy lahatra ny olona. Efa imbetsaka no mba nijoro tao anatin'izany atao hoe mpanompo mety mahay mitory-teny, mpanompo mety mahay mampita hafatra. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Fa ny olona tsy mijery hoe mahafinaritra ny tory-teninao, fa ny olona mijery akaiky hoe ohatran'iza ny fijoroanao. Noho izany ry havana, zao andro farany zao, androm-panomanana ny fotoam-pampakarana, mila mitodika ny zanak'Andriamanitra rehetra, tsy vesaranota sy avesatra eto amin'ity tany ity amin'izay zavatra lalovany eto tany, na fisedrany zany, na ady zany, na aretina zany, tsy navelan'Andriamanitra tsika hifantoka sy hovariana hibanjina an'izany. Fa zao no lazainy Jesosy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao zay tianareo na inona na inona. Zany hoe Andriamanitra mampitodika antsika hisaina ny teniny sy hiombona amin'ny teniny, fa tsy mamela antsika ho very hevitra, hibanjina sy hovariana amin'izay zavatra mampahory antsika ka ilantsika ny fanampian'Andriamanitra. Ty ry havana, ny zavatra anankiray mety hampiorina ny toe-pontsika bebe kokoa ao anatina ministerana fanompoana. Voalohany indrindra, fantaro hoe miaina eto an-tany anao zay ampifaly an'Andriamanitra tokoa ve tsika? Inona ny mampifaly an'Andriamanitra? Inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika? Inona ny zavatra tena hoe ao am-pon'Andriamanitra?
amin'izao fotoana itenenako zao ho anao soa lay mpitory filazantsara zay hiatika ao anatin'ny ministera ny fanompoantsika mandritra ny titony ity. Raha voavalitsika zay ampon'Andriamanitra zay dia azoko antoka fa olona tena hoe ho mety amin'Andriamanitra ianao raha pitso, ary fantatra fa tsy dia tena hoe mila miena daholo le hoe fanompony ivelany, mila fankasitrahan'olona, mila mba hita kely, mila mba hisaorana kely, mila mba ho fantatra hoe nanao an'izao ianao na nanao an'izao, mila hita be hoe ho ampiasain'Andriamanitra. Miova daholo le motivation any anaty hoe manompo an'Andriamanitra mba ho ampiasainy satria te halaza. Motivation daholo anie zany, mba te ho hitan'ny olona hoe mahavita zavatra, mba tiana hoe nona dia lasa mpigere fiangonana fotsiny sisa fa tsy tena manana le toe-po araka an'Andriamanitra ntsony. Ny communion tsy dia mampaninina loatra fa rehefa mety ny fiodina ny fiangonana na mandeha be ny asan'Andriamanitra na ampiasain'Andriamanitra fotsiny dia ampy. Tena teteny amintsika fa raha lanitra ny tanjona dia tsy misy antoka anankiray ahafahantsika mandray sitraka avy amin'Andriamanitra akoatry ny miverina ao anaty fiombonana sy intimité na firaisana lalina amin'Andriamanitra. Na inona asa fanompoana misy atsika dia fataro fa ny mahafaly an'Andriamanitra tsy sika miazakazaka be. Tsy zay aloha fanompoana. Ny fanompoana dia nakinin'Andriamanitra, ny ministera dia nakinin'Andriamanitra melohany nahaterahantsika. Ohatrany tamin'ny andron'i Jeremia, fa rehefa tonga eto an-tanitsika dia mitahiry ny fanompontsika amin'ny fijoroana sy toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zay no mahatonga amin'ny Paoly ny teny, aza manao re zay mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra nanasivana tomboka sehanao amin'ny andro fanavotany. Fa raha misy olona miantso ny anaran'i Jesosy ozy izy dia aoka izy hiala amin'ny ratsy. Dikan'izay ny fiainana ao anaty faharatsiana dia mampalahelo an'Andriamanitra. Fa mila mijoro tsika manaisitra ireo ota mora mahazo sy ny faharatsiana rehetra ary mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Amin'izao vanim-potoana faran'izao ohatrany hoe tsy dia tiantsika heno loatra ny mesazy-mpanotsiana na fampijoroana satria be dia be ny olona miaina ao anatina fatorana, mahita fia ao anaty ota mandalo vetivety dia tsy mahatsiaro tena mihitsy ny hoe mampalahelo an'Andriamanitra ny zavatra iainany. Fa za te hanaitra antsika amin'ity androandroany ity hoe nisy fotoantsika tao anatin'ny farana efa lasa efa tafiditra ao anatin'ny andro faharoatsika androany ao anatin'ny fitokanana momba ny fiheverana ny asan'Andriamanitra indray, dia raha misy nanao azy hoe efa mijoro dia mba miangavy aho tandremy soalavo. Satana dia mitady zay irika rehetra ny fahavalon'ny devoly haveriko indray. Tsy ianao manao ny asan'Andriamanitra, tsy isika mitory teny, tsy isika mandeha manao tafika masina, tsy isika miditra ao am-piangona tonga maraina mamaky baiboly, tsy isika miarotory amin'ny alina tena hoe tena efa dizina ny maso fa mbola pototry ny baiboly satria mbola te halala bebe kokoa an'Andriamanitra. Tsy zany ny fahavalon'ny devoly fa isika tafiombona amin'Andriamanitra. Ianao le miray amin'Andriamanitra io mihitsy tsy tiany devoly. Satria raha vo ianao olona tafatoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tena adversaire potentiel ny tanteraka mihitsiny ary tena manelingelina ny fanjakany hatramin'ny farany. Noho izany miorena amin'izay tena fototra ahafahan'Andriamanitra mahazo aina sy hatonga ny Satana hipararetra. Satria ny antony dia tsotra, rehefa mijoro ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy laitra ny devoly zany ianao satria fantany fa ny fiakofanao tsy homenao ny hafa fa ho an'Andriamanitra irery. Jereo tsara Jesosy rehefa nalaina fanahy. Rehefa nalaina fanahy teny an-tendrombohitra Jesosy dia nisy fotoana izy nytenenin'ny devoly hoe miakofy eto anatrehako izy fa omeko anao zao rehetra zao. Dia zao no nataony Jesosy hoe fa voasoratra hoe ho Jesosy Jehovahandriamanitra ao ihany ny ankofanao ary izy no ivavahanao ary izy no akofanao. Dikan'izay Jesosy tsy nanome ny fiakofany an'ny Satana. Ary rehefa tsy nanome ny fiakofany ho an'ny Satana Jesosy dia nandao azy ny devoly. Nandao azy zany hoe ny olona sasany mila mandroaka devoly vao miala ny devoly, fa ny olona mijoro ilozan'ny devoly tsy mila mandroaka. Satria ny fijoroan'i Jesosy tsy nanome ny fiakofany ho an'ny devoly ho tambazana amin'ny zavatry ny tany, fa inona ny zavatry ny tany manakana ny fiakofanao tsy ho amin'Andriamanitra ka apetraka ao eo amin'ny toerana ambony no Andriamanitra. Fa na inona izay zavatra zay, raha zao tontolo zao zay, raha mamoana zay, ministera andraisantsika androany hariva dia tsy tena azo aina ny fanomponao
iaina ao anaty fakasitran'Andriamanitra eo am-panatanterana ny sitrapony amin'izay zavatra kininy ho tanteranao eto ambonin'ny tany. Mahita amin'ity takarivo ity fa mpanompon'Andriamanitra votsitra sy fri tena olona afaka daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay manaraka ao ambadiky ity fandaharan'ity na mivantana zany na ny ambadiky ny vata fahitalavitra zany zay fitaovana rehetra narahanao anay amin'ity takarivo ity. Andriamanitra ry havana dia Andriamanitra saro-piaro izy. Sarobidy be io fanompony io, indrindra io famonjem-panahy napetraka Andriamanitra ao anatintsika io ka nanankiny antsika ny ministera raha ho avy ny alfa sy omega dia ny teny izy raha ho avy aho izay dia eto an-tanako misy zavatra zany eny an-tanan' Jesosy. Rehefa ho avy izy dia ny fahamaliana fitiatsika misy favor na fahamaliana fiti eny an-tanan'Andriamanitra ny amin'ny asa rehetra izay nataontsika teto ambonin'ny tany. Io proof manambara fa rehefa hiala eto ianao dia hanao compte rendu amin'Andriamanitra. Ary rehefa hiatrika azy ianao dia ho asehony ianao hoe reto zavatra reto mba nandrasako aminao teny ambonin'ny tany. Ianao libre anompo aho, tsy misy condition satria za nanolotra ny haiko tsy misy condition koa natolotro mba hamonjy ianao. Dia mba manahoana nametrahanao ny asarobidin'ny asako teny ambonin'ny tany. Mametraka izy ny fijoronao tamin'ny fanompona. Mametraka izy ny fijerevanao ny sarobidy taminy. Mametraka izy ny kalitaon'ny zavatra nataonao tsy misy raorao fa tena nataonao ampitiavana. Hitanareo zay le valim-piti any an-danitra zay. Tsika zany tian'Andriamanitra mba ho hita hoe hatraiza ny fatra ny fandeferantsika. Averiko foana. Tsy ny zavatra rehetra mahafinaritra fa ny antom-pisian'ny fitiavana ne misy fankahalana vao miasa. Ny antom-pisian'ny famelan-keloka misy olona manafotoana. Ny antom-pisian'ny fahadiovana nisy fahalitoana. Ny dikan'izay raha misy zavatra miseho eo ka tsy tanteraka dia efa nomen'Andriamanitra ny fahafahanao mamoaka an'ilay izy dia mba hipiry ianao ny tena namoaka izay namen'Andriamanitra anao ara-potoana fa tsy izay zavatra mitranga rehetra tsongona kely dia tsy maintsy mamaly nefa ianao amin'io milaza fa tena an' Jesosy enjana anie ty raharaha ty. Ary tena ny zavatra mahavariana dia zao eo amin'ilay fotoana iandrasan'Andriamanitra anao hijoro mihitsy matetika eo ianao manondrana. Dia zao le fiambenana ilaina melohan'ny fotoana. Raha ianao zany ny olona miambina dia efa manompoka mandoto dotonao mihitsy ny sainao ho fen'le fahamarinana amin'izay révélation zaraina aminao. Dia amin'izay fotoana izay ohatra ny maramily ianao miatika an'le ady efa feno teny ny dikan'izay izay mivoaka eo dia fantatra hoe inona no hamaliana azy. Dia indraindray misy olona tsy miomana dia tsy mahazaka mijery ny zavatra efa niomananao dia amin'izay fotoana izay tsy hoe ianao akory ny superman fa namela malalaka amin'ny fanamasina fotsiny ianao hiasa na tonga anao na azahoanao mijoro eo anatrehan'ny fanafitohinana hamoaka fitiavana. Tsy voatery ny zavatra rehetra ny tsy maintsy valiana eo amin'ny ovavy io. Fa misy fotoana ianao rehefa mba mijery an'ilay olona hoe ohatry ny manenina izy dia mivady tonga dia aingana be ny any anatinao mamboatra ny zavatra rehetra mba hahafahan'ilay olona ho tonga ny amin'ny fibebahana marina. Ny objectif mantsiny tsy hoe ilay olona condamné ao anatin'ilay fahadisoany fa ianao manaiky ho lalan'ny famindram-po hanangana azy ho an'Andriamanitra. Ny tanjona atonga azy anenina tsy amerina ny fahadisonitsony fa tsy hoe alala ny fahadisony izy nefa tsy nahita fitiavana. Tadiny ny Job 22:30 ny herin'ny famelan-keloko dia ahatonga anao ajoron'Andriamanitra ho fantsina famahana ny hafa. Anafaka ny olomeloka izy eo amin'ny Job 22:30 ary fadiova ny tananao ny amonjena olomeloka. Dia ahoana ary efa madio ve ny tanantsika dia hoe madio tanana madio fo zany. Ny fony dia fitaovana anankiray teny ilain'Andriamanitra ampiasaina eo amin'ny olona. Aza maika ampiasa ny tananao, aza maika ampiasa ny tongotrao, aza maika ampiasa ny sainao, meloha ny fonao satria ao amin'ny fo no inona fa tsy ao amin'ny saina. Noho izany isak'izay miezaka isika ny anatanteraka ny asan'ny fonotsika amin'ny fahatakaran'saitsika dia very foantsika amin'ny planin'Andriamanitra. Noho izany aza taitra raha ohatra ka handondona matetika ny fonao Andriamanitra satria io fo io no ilainy ampiasaina. Ao hoe misy fitiavana dia ao koa nefa misy fankahalana. Ao amin'ny fo ny misy fanetretena dia ao koa misy firehariana. Ao amin'ny fo io ny misy ny fanetretena dia ao koa ny misy fialonana.
ao amin'io fo io zany hoe samy mampirisika mampiditra ao amin'io fo io daholo na fahavalo na Jesosy Kristy na fanamasina noho izany iaino an'izy tsika eny an-dalana fa mila manomantsika mialohan'ny fotoanany potsika ijerevantsika ny asan'Andriamanitra ny fahafenoany zay élément rehetra ilaina ao anatintsika mba hisy toka zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny ny bokin'ny Kolosiana hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatintsika amin'ny fataterahana satria rehefa mitoetra betsaka ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra dia manana teny mivoaka foantsika manoloana amin'ny fanoherina rehetra zay atrentsika eo ampanaovana ny asan'Andriamanitra zay olona feno teny ihany no feno fiainana dia rehefa feno teny ianao dia tasoritra fa tsy mandona ao anatinao ntsony reo karazan-javatra be dia be mety mitady hampiembotra anao na mpivily lalana anao fa ny zavatra hita ao anatinao amin'ny fotoana isehondreo karazan'olana rehetrarehetra sy reo ataka rehetrarehetra tonga dia mivoaka avy any ny arma dia ny tenin'Andriamanitra manohatra raisy ny tenin'Andriamanitra ho ampingana sy zanatsipika manohatra ny ho ampingangebe anohatra ny zanatsipika rehetra alefa n'ilay ratsy hoy izy Paoly zany hoe ao anatinao zany misy fitaovana vonona ahafahanao mandresy tsika rehetra bien équipé manana ny fitaovana rehetra tsika nomeny Jesosy fa ampiasao io fitaovana io mba hahatonga tsika ho fantsona tsara eo am-pelantan'Andriamanitra mahafantatra ve fa maninontsika ny manome premisy ny volana ao anatin'ny 12 andro nomen'Andriamanitra tsika satria ny ao anatin'ny ray volana misy ndray andro mentsika ino ny cadeau an Jesosy mandritra ny janvier alleluia ao anatin'ny 12 andro mentsika n'Andriamanitra io amin'ity volana janoary ity atokatsika ho amin'ny vavaka sy ffdkn andiniantena sy orenantsika tsara ao anatin'ny fanompona tadio fa tsy ilaina ny fiara simba manao rally fa re azakazaka amin'ny fiara simba mety ampangainy bougie eny an-dalana na mety hoe ampangainy batterie efa plat tsy tena lasa lavitra fa mahatonga ny fiara rehefa misy tsy mety dia miditra garage soloina daholo ny zavatra tsy mety rehetra amin'ilay fiara mba hahafahan'ny vitesin'ilay fiara andeha tsara tsy sampony eny am-panaovana eny am-piazakazanana eny am-panaovana rally ho anao zay manaraka ao ambadiky ny vata fahitalavitra na ny any tokantrano zay manaraka anay androany tiako mianaitra anao anatin'ity fahamarinana ity eno ity fahamarinana ity tsara lavitra ny fidiran'ny fiara garage no ny fandehanany miazakazaka misy fahasimbana amboary ny fiainanao enao ihany ny mitaka ny tenanao fataro tsisy olona hiatrika ny fiainanao mandritry ny taona fiainao rery sy Jesosy anie ary ny olona rehetra zay mandalo amin'ny fiainanao dia mety androany izy io dia raha pitsisy tseo mety misy olona mahafinaritra anao be izy fa mandritry ny fotoana maheo azy le fifalianao raha mitondra présence akory azy izy fa rehefa miala eo izy dia rehefa avy anao miatrika andehanao vakansy ave verina avy any amin'ny vakansy anao dia mitsenanao daholo regny problème noho izany tsy vakansy ny ilainao fa garage mandiny tena fa orina ao anatin'ny fandiny tena sy fidirana ao anaty fiombonana amin'Andriamanitra dia anovany ao anatintsika Jesosy reto hosoloany Jesosy fiadarana io tebiteby io hosoloany fifalia tsisy mahavita an'izany afa-tsy ny Saint Esprit sy ny parole rehefa miditra ny tenin'Andriamanitra miasa amin'ny fanamasina tena renao mihitsy hoe misy zavatra grave be ohatra mitady tena ampatahotra mampangororo any anatinao anatin'ny fananao fa zao rehefa feno fanamasina ohatra ny tsy ahoanao zany le izy ohatra ny tsy mahakasika ianao nareo tsy efa mba nandalo an'izany période zany hoe mafeny zavatra mitranga hita maso fa maivana ianao zany ny antony iomanana zany ny antony iomanana mandritry ny taona tena miangavy any mpanompona Andriamanitra rehetra sy ho lanja ny fitokananao sy ny fifantohanao miaraka amin'Andriamanitra mivoaka garage sika dia tsy mitovy anie tsy mitovy mihitsy ny hoe fiara vita kolokolo hiatrika ny parcours ny rally sy ny hoe fiara misy fahasimbana nefa terena na efa somary mikaroka aza ny vitesy dia alova tena vitatsika ny mampandeha an'io fa andao ihany mila miteny amintsika ny fahataterahana hiatrenao mandritry ny taona dia misy fandraisany amin'ny fanekenao iaina ao anatina direktiva na taridalana omen'Andriamanitra ifatohana ao anaty vavaka sy fifadikanana Jesosy mahalala hoe tena tsy afaka ianao Jesosy mahita ro sakana rehetrarehetra tsy afahanao manatrika amin'ny vantana ny fiombonam-bavaky ny assemblée fa raha mbola hitan'Andriamanitra hoe
tokony ho afaka ianao nefa mampandefitra ny fanjakana dia jereo hoe ny priorité amintsika ny prioritaire amintsika matetika dia azo faritana amin'izay zavatra ampandeferintsika fapetrakintsika eo aloha tia anontany ianao ary androany hariva fanontany tena faran'izay tsotra ho an'izay manam-panahy sy manan-tsaina rehetra raha miala aminao androany alina ny ainao eo am-pelantanan'iza moa le fiainana eo am-pelantanan'Andriamanitra fa iza kay ny miazona ny fofona itsika Jesosy inona mampifomaraina antsika sisy ny boky ny fitomanina famindrapon'Andriamanitra tsy nitondram-bavaka ianao fomaraina fa mifoazony maraina tsy mila nentinao mabavaka koa misy fotoana ianao amin'ny alina tsy mivavaka akory fa famindrapony mbola omenzan'Andriamanitra ianao maraina vaovao dikan'izay misy miazona ny fiainantsika Andriamanitra mitompo ny fiainana ny olona anankiray zao matombo ny olona nanao n'io caméra io zao dia efa mahita hoe isy olona mpiasa io any aoriana any meny fotsiny mody mpampiasana an'ilay dia ianao ery ny jejojejo ohatrany ianao mihitsy ny meseuse IVC na Samsung ohatra mampiasa an'ilay satria meny anao le boky fampiasana an'ilay izy anamaivana ny fahafahan'ny olona rehetra manatrika any atokantrano sy zavatra zarainy eto dia nisy olona niaritra sy ny saina matoa namorona caméra anamorana an'izany zany hoe misy tombono amin'ny mpamboatra daholo ny zavatra nataony ary masony rehetra ihany koa satria efa ny saina izy zay asony hafa mialohan'ny fotoana namorony an'ilay caméra dia mahafantatra ao ve ianao tsy tonga teto an-tany fotsiny tsy nambary fotsiny dia andeha any am-piasana dia atory dia ala ny trano dia hiditra ny miariva sy ny ataony tsy za ihany ny ilan'Andriamanitra anao vakio ny baiboly fa zao olona ny foroniko zao dia ny foroniko mba hanome voninahitra ny pahary dia manana tanjona amin'ny zavatra nariny ary tokony ho ampiasain'ny pahary amin'ny antom-pisiny ny zavatra nataony mba ho tombony ho anazy ho anao eto ambonin'ny tany ministerina amin'ny fanimpona dia faneketsika iaina mba ho isan'ny olona iaina ao anatin'ny tombony ho an'Andriamanitra tombony ho an'Andriamanitra ny fisitsika ary Jesosy ny laza fa amin'ny fotoana anankiray ionatsika aminy misy fetrany eto ambonin'ny tany nareo ve tsy mahita hoe mety 10 taona ianao zao fa ohatrany mbo vetivety na heri-taona anao tamina mbola voateraka mandrapatonga ny anatra hoe voamaly zany foana dia ohatray koa izy Jesosy reny olona 20 taona hitanao efa antitra mite hiala eto ambonin'ny tany reny izy Jesosy dia ohatry ny voamaly koa natsiarovany fahazazany dia zay mahatonga boky mpanao salamo milaza hoe mielona tahaka ny akofa amin'ny fiainan'ny olombelona tongava saina samy mijoro mba sy ho tombonao an'Andriamanitra io fiainanao io manana fitokanana dia ataovy izay fomba rehetra ahafanao feno fanamasina zavatra tokony ho feno anatintsika tsy hoe feno sosi tsy hoe feno fanahiny ianao zay no mahatonga ny devoly tsy maintsy roasina satria ny devoly tsy natao hiaina ao anatin'ny vatan'ny olona ary averiko indray na kisoa raha voafeny devoly tonga dia aloha ny maty namono tena daholo le kisoa satria ny kisoa tsy tia hipetrahan'ny devoly dia eritrereto hoe kisoa raha tsy tia ny kisoa ny hipetrahan'ny devoly fa mahagaga misy olona dia mitahiry fialonana mitahiry fahatezerana mitahiry faharatsiana mitahiry fahakalana mitahiry zany hoe rehefa ny olona possédé par le hoe ny devoly hoe possédé ny devoly na hoe misy devoly tsy azo lazaina mihitsy ny olona hoe feno devoly na legiona arany ao anatiny satria tsy noharian'Andriamanitra ny olona ho fenoana devoly fa noharian'Andriamanitra ny olona ho fenoan'Andriamanitra zay no mahatonga ny olona raha vao misy devoly tsy mahazo ena satria any amin'ny toerana tsy tokony hipetrahany ny toeran'ny devoly fa Andriamanitra namorona ny olona ho tempolo trano fanahy ny fanahy masina noho izany raha misy devoly eo amin'ny fiainanao aza mipetraka ela ao anatin'io fa tsy compatible am'le tsy mifandraiky ny fisian'le fanahy tsy tokony ao anatinao zay no mahatonga anao ory dia hitanao zay mahatonga ny vatanao io matsiary reraka angoissé vizana satria tsy natao hitoeran'ny devoly ao anatinao atolory an' Jesosy ho fonao miverena amin'Andriamanitra verena amin'Andriamanitra dia hoeto le izy zao ny problemako Andriamanitra dia velaro anatren'Andriamanitra le izy raha mbola tsy libre ianao matsiary hoe maivana feno fifaliana satria ny soloana fanahy masina le zavatra ny roasina tao
dia eninao mihitsy miatrika amin'ny fiaina ianao maivamaivana zay hitondranao Andriamanitra dia mety amiko. Any amin'ny toeram-piasana ianao misiontsioka fa tsy mitovy amin'ilay jentilisa miketrona reny. Dia mety anontany tena hatramin'ny mpiara-miasa aminao ilaza hoe fa maninona mihitsy ianao mahafinaritra be. Ny olona rehetra mitabataba be daholo fa ianao rery ny malemy fanahy ohatry ny teny malefaka izany ary ny taolana raha tapaka mihitsy eny am-bavanao satria nahoana mampite andreny zavatra zarainao, mampite ho eo misy fahafinaretana ny eo anilanao satria eo anilanao ohatra misy fahavokisam-pifaliana izany. Mba fantatrareo mahatonga an'izany zay mahatonga amin'ny baiboly milaza amin'ny Salamo 16:11 fa fahavokisam-pifaliana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka ny olona mpitondra fanatrehan'Andriamanitra dia mpitondra fifaliana, fiadanana, fitsaharana ary ny teny any am-bavany dia mitondra fiainana. Ka raha tiatsika ny aina an'izany mamiatrika ny asan'Andriamanitra dia mila tsika manana fahatsapana, ny asarobidy ny fifaliantsika miaina amin'ny fahafenon'Andriamanitra ao anatsika raha oharina amin'ireo karazan-javatra maro be atrehantsika eo amin'ny fiainana ka mety mahatapy-talaka ilay antsika ilatsika ny fanampian'Andriamanitra. Zavatra ilanin'Andriamanitra anie misy foana ary tiako nilaza aminao fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra. Fa zavatra anankiray tsy hain'Andriamanitra, zavatra anankiray tsy hain'Andriamanitra manery ny olona tsy hafidy. Zay zavatra tena tsy hainy mihitsy. Fa Andriamanitra tsy mahay mandainga satria ny lainga any Satana fa Andriamanitra ny fahamarinana izy. Ataovy amen. Midika fa ny zavatra sarobidy rehetra amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra dia tanteran'Andriamanitra ho ny fiainan'ny olona vonona ny joro mba ho fenony sy aina ary sitraka ny fahatsarana eto amin'ity tany fandalovana ity. Zavatra anankiroa no lazaiko teo. Faharoa ny tokantrano. Ny fandroana voalohany ataon'Andriamanitra tao Edena dia tokantrano. Tsy fiangonana, tsy fanompoana fa tokantrano. Fanompoana aloha voalohany indrindra fa tokantrano tao Edena voalohany. Fanompoana koa na Adama aza. Adama rerany ny vita ny toka dia nasainy tandrina sy asany sa aloha. Zay vao nanao Eva izy tao Edena. Dia ny zavatra nitranga avy amin'ny Adama namoron'Andriamanitra ny Eva. Dia ny zavatra nisy dia zao zay vao nasain'Andriamanitra zareo hitandrina ny sa. Zany hoe tsy nomen'Andriamanitra le responsabilité sy le andraikitra raha tsy vita aloha Eva. Zay no mahatsara ny fisiany Eva teo amin'ny fiainan'ny Adama. Misy fahatsarana tsy hitany fa nafenin'Andriamanitra azy. Raha tsy tonga ny taola tehezany tsy nitsofin'Andriamanitra rano izy. Misy zany blessing bloqué na fitahim-panahy bloqué, tsodrano bloqué, tsy omen'Andriamanitra raha tsy tanteraka aloha le fahafenona mba ahafahan'ny olombelona misitraka fahatsarana amin'izay andraikitra nomen'Andriamanitra azy taiza tao Edena. Satria Adama rery tsy afaka hoe mameno ny tany ohatra. Ndasy vakitsika aloha ny Genesis dia amin'izay tena hitantsika azonareo zavatra tiako tenenina. Genesis Alleluia. Toko faharoa andininy fahavalo-ambin'ny folo. Toko voalohany azafady. Genesis toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara, miabetsaha, mameno, mampanompony zavatra rehetra dia manjaka. Reo le dimy. Fa vita Eva vao nomen'Andriamanitra ireo tsodran'ireo. Fa manina Andriamanitra nanomen'ireo tsodran'ireo. Ireo tsodran'ireo mapety ny fanompony Adama ny fisiany Eva. Zany hoe mission voalohany men'Andriamanitra teto ambonin'ny tany dia tokantrano. Satria ao anaty tokantrano le fanorenana hiazonan'Andriamanitra ny fahatsaran'ny olona. Ny fahatsaran'ny olona ao tokantrano. Misy fahatsarana very zany rehefa tsontsoniavinao le tokantrano. Satria Andriamanitra nilaza fa lany lohan'ny vavy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Ny dikan'izay ny image ny fifandraisan'ny Kristy amin'ny olona tsy fanompona indray fa tokantrano. Ka tsy feno zany le fiainam-panompona raha tsy tanteraka koa le fahatsarana ra-pijoroana ao atokantrano. Zay na tonga amin'ny Paoly nananatra. Tsy misy ahoana ozy izy ny ahafahan'ny mpitandrina hitandrina ny asan'ny fiangonana raha ny tokantrano azy. Tsy hainy no mitandrina azy. Dikan'izay mila zany tsika miaina ao anatina fijoroana ao anatin'ireo fahafenona anankiroa ireo. Ny fanompoantsika na ny ministerantsika dia ny fiaina tokantranontsika. Rehefa feno ny fahatomombanan'ireo hitan'Andriamanitra hoe mety tsara dia azo antoka ny ahafahantsika mandeha lavitra miaraka amin'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha mila omentsika lanja ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ao anaty fanompoana. Faharoa mila tsontsoniavintsika koa ny fifandraisantsika amin'ny tokantrano
mba ahafahan'ny ao tokantranontsika iaina ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny sitrapony. Mila fantatra ao ary zao fahamarinana zao dia amaranako. Tsika dia mila manetry tena sy ny connaissance amin'Andriamanitra amin'ny zavatra ataony eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Mba fantatrao ve fa Andriamanitra rery no mahalala no avinao sy ny ampitsonao. Tsisy mahafantatra ny ampitsonao. Eno ty teny ty fa ty teny ty alohan'ny amaranako anty afatra ty androany dia mila tafiditra tsara ao ampondra mpanompon'Andriamanitra zay miaino androany hariva. Mila reconnaissantsika amin'Andriamanitra amin'ny fanetretena satria izy rery no mahafantatra ny ampitsontsika sy no avintsika hatramin'ny farany. Efa hitany meloha avokoa ny hoe amin'izao tady zao ianao no atao mariazy, tamin'ity daty ianao niteraka ary amin'izao ny andovonanao ny tany. Isika rehefa mijery calendrier dia daty no hitantsika, fa ny mystera miafina ao ambadiky ny daty dia tsy fantatsika. Misy zava-miafina ao amin'ny ora sy ny andro na volana aman-taona iainantsika tsirairay avy reto. Ary io daty jerenao isan'andro dia misy mystera sy zava-miafina ao anatiny io. Misy zava-miafina afen'ny devoly ary misy zava-miafina indrindrindrindra afenin'Andriamanitra ihany koa. Sainao ne misy olona ny ampitsony andeha izy aka vola be any amin'ny banky, mety miliara le izy kanefa tsy mifotsony izy tamin'ny alina iny fa maty. Dikan'izay le vola be nieritreretiny raha ampitsona mamaika azy tsy ho azy akory. Raha misy fotoana tokony akanao vola indray kanefa ny fantatra omeloa fa ho accident ianao, hivoaka ny trano ve ianao? Zay ny fanontaniana petraka satria ho tsapanao ihany ny asaribidin'ny fiainanao mihoatra lavitra noho izay vola ilainao. Zavatra tiako anairana ny saintsika androany. Ny tena rena tsy hainao manana ny zavatra rehetra fa hainao ara-pahalahy mahalala an'Andriamanitra, miaina zava-miafina ao amin'Andriamanitra. Ambony lavitra sy mihoatra noho ny arena sy ny zavatra sarobidy fantatrao rehetra, ny fahasoavan'Andriamanitra mitasy mitahiry ianao mandritra nyity taona ity. Mila ny fahasoavan'Andriamanitra mihoatra noho ny vola ianao, mila ny fahasoavan'Andriamanitra mihoatra noho ny arena ianao, mila ny fahasoavan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahasalamana sy ny zavatra rehetra ianao satria ao anatin'ny fahasoavana misy fitehirizana. Ao anatin'ny fahasoavana misy fifaliana miboiboika, betsaka ny zavatra mifamaofao eto ambony tany ty amin'izay tranga sy zavatra mifandimba eto arak'izay heveranao azy. Fa misy ny olona heverinao fa tokony ho lasa kanefa mbola velona, ary misy olona matanjaka be eritreretinao fa tokony ho velona kanefa maty. Ny antony dia tsotra, ny fiainana sy ny ampitso dia ompelatanan'Andriamanitra. Militsika ao anatin'izao vavaka sy ffdkn zao mametraka tsara ny asaribidi ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ho ambony lavitra noho izay zavatra rehetra hitadiavantsika azy. Aza lanina ny fotoananao ho amin'izay zavatra ilainao foana mampahory ianao, fa mba omeo fotoana Andriamanitra hitany hoe tery ianao ao anatiny amin'ny fanompona azy sy ny ministera izay nankininy aminao. Midika fa rehefa ao am-ponao ny fanompona an'Andriamanitra dia manana tombona anao Andriamanitra, aza mangataka no ela velona fa omeny ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Teny androany hoe jereo ny zavatra misy, jereo ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany. Iadamany voaroka voa tsy nanaiky tandrina ny Edeny, satria vao niala tamin'Andriamanitra dia nesorin'Andriamanitra tsy amin'ny anjara voatendriny. Dikan'izay ny antony pisiny Adama ka natonga azy ho velona mandrakizay raha to ka mbola mitoetra tao amin'ny safidin'Andriamanitra izy fa tsy niala tao amin'ny programan'Andriamanitra. Zany ny antony andinitsika tena very safidy Andriamanitra ho averina aminy. Tsika nandray fanapa-kevitra ny safidy ho atsika. Zay no mahatonga antsika afaka manao zavatra tsy mety, afaka mandahana Andriamanitra. Fa raha tahaka ny Adama tao Edena tsy nanasafidy mialohan'ny niodinany fa safidin'Andriamanitra no tonga azy mety tsara ny tantaniny any Edena ary nanaiky azy ny voary rehetra izay nataon'Andriamanitra. Fa ny mahatonga antsika amin'ny sasatra io tsy manaiky tsika tena hiaina le fiainana mahazanak'Andriamanitra antsika. Ore olona, ny zanak'Andriamanitra dia manaiky ho tarihan'ny fanahy. Dikany hoe tarihan'ny fanahy tsy manatsafidy ary no fitsony hitondra amin'ny fiainany, fa ny fanan'Andriamanitra no mitarika azy amin'ny programa izay ilan'Andriamanitra azy. Tiako saintsika ty fahamarinana ty. Enoy tsara, enoy. Fanamasina pio zay. Tena pio zay fanamasina. Miboiboika ny teninao dia pio zay mba tena hijoro anatin'izany fahamarinana zany. Enoy ty fahamarinana ty. Andriamanitra miandry antsika eo amin'ny toeran'ny olona tonga saina ametraka sy hanome lanja ny zavatra sarobidy aminy. Ny sarobidy amin'Andriamanitra tsy hanao velona eto ambonin'ny tany. Sarobidy amin'Andriamanitra tsy hanao manana ny ositra be dia be afa hanao manasitrana. Zany tsy prioritaire amin'Andriamanitra zany. Zany zavatra ilainao eto an-tany-dolo zany. Mety amin'ny endriny ara-panahy zavatra sarobidy amin'Andriamanitra tsy hoe hanao andova lanitra.
intérêt daholo zany mitovy amin'le hoe tianam-bola tianam-bady tianan-danitra ohatra zany karazana anana daholo zany fa ny zavatra sarobidy amin'Andriamanitra ianao mampanaiky ny safidinao ho azy very safidy Andriamanitra rehefa niraisin'ny olona zany ary vitsy ny manaiky hamerina ny safidy ho an'Andriamanitra satria efa nesorony taminy androany mety eza merina an'io safidy io mety eza ho amerina an'io safidy io misy mpampianatra anankiray zay mahafinaritra ny zavatra nylazainy anisany mba nanaitra tamin'izay mbola nanao teolojia sy nianatra sekoly baiboly dia ozy io mpampianatra io tamin'izay hoe tadidio izy izy fa ny fahafatesana dia tsy expérience tsy traikefa ny fahafatesana misy ny zavatra azonao ianarana andraisana traikefa fa fahafatesana tsy ilana traikefa rehefa maty ianao dia lasa ny dikany fantatrao ty famarinana ity rehefa maty ny olona anankiray na dia tianao be azy fantatrao zany heritaona ihany dia dininao izy mametra olona anankiray eo amin'ny toeran'Andriamanitra hoe ekenao mihoatra no Andriamanitra anaovanao tsinitsina an'Andriamanitra mametra olona anankiray fa teteny aminao raha maty ianao nefa namianao azy ny fonao telo taona raha be indrindra dia soloana ianao eny hoe soloana ianao misy ara tsy maty akory soloany velona zany ny olombelona mianao avy ianareo Jesosy Kristy tsy miova maly Seigneur mandrakizay Jesosy tsy ny andro ny fahatanteranao izy fa tianao fa fony mbola mpanoty ianao dia efa maty anao izy manana fitiavana Jesosy tsy mitovy amin'ny fitiavany olombelona ny raha nahiteny aminao marary-pity aminao izy raiso izy miaraha aminy ataovy azo antoka fa ny fitiavany ianao zay lehibe sady tanteraka mihoatra lavitra no fitiavanao ny zanakao mena fahafahantsika hiteraka nofo hainao mahay mity satria rehefa singa avy aminao le nateraka ao dia vitanao mandefitra na manao fotoananao azy izy indraindray avelanao foana satria sombony hainao fa tiako ho fantatrao fa Jesosy mihoatra lavitra no fitiavanao n'io zanakao io no hitiavany ianao satria izy ndreny zaza rehefa miteraka dia dina kely dia avoaka ny zaza marary fa tsy hoe tsy marary fa ny Jesosy ny ainy manontolo maty izy voateraka ianao tao amin'ny nahafatesany nahafahantsika nateraka indray satria noentiny tamin'ny nahafatesany ny fahotantsika mba izy ananganiny antsika tamin'ny fitsanganany tamaty tamin'ny andro fahatelo zava-doza dia zao misy karazan'olona mbola velona dia efa miaina ao anatin'ny toe-po tsy mahatsiaro an'Andriamanitra fomba avahoana fahafatesana rehefa mba avahoana iza manam-poanao raha tampoka ny ilanao eto an-tany rehefa maty ianao dia zay ny fiafarany zavatra rehetra momba anao eto an-tany nisy rangam-panakarena anankiray zay ohatra nietretra io rangahy io hoe tena natao zay fomba nampanankarena tena mana société be dia be hatrany États-Unis maneran-tany tena olona manan-karembe narary mafy io rangahy io dia rehefa narary mafy io rangahy io dia tsy nahoan'le ankonany fa izy atao anaty ato marary mafy tsy ampozin-drareo izy ao anatin'ny koma maheno ny sofiny midiscuter arena fotsiny sy miady le zanany eo ambadika eo hoe anany ana dia tsisy anana dia efa nieritreritra fotsiny andrasako ho faty zany le rangahy kanjo natsangan' Jesosy tampoka izy dia rehefa velona le rangahy ka velona dia faly ihany le ankonany hoe velona izy fa navarotra ny doly amin'izay mifananany dia natao zay fomba nisitrahany an'izay izy amin'izay tiany dia tsy nampoziny le taranany akory hoe nampiriny izy dia namboatra taratasy ho an'ny tsirairay avy ihany fa naninitany le zanany mihitsy zay marary andry zareo rehetrarehetra ireo ka nilany zavy ozy izy marary mafy ka tsisy nilanareo ana akory tao anatin'ny haiko tsy nahoanareo akory fa nifananako no namaiky anareo dia mba eritrereto anie ohatr'izany daholo ny olombelona ny toe-pony na amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra azy ndraindray zavatra iny Andriamanitra atao no mamaiky atsika fa ny fitiavantsika an'Andriamanitra zero fandiniteny zao ametrahantsika ny lanjan'ny fitiavany ho ambony lavitra no zavatra hainy atao halleloia raha mpanompon'Andriamanitra ianao ka tianao ny ahita ny fahaiza-manao an'Andriamanitra mihoatra amin'ny zavatra rehetra mandana miombona aminy
meolanja ny zavatra efa vitany sy ny fanoloran-tena anao tamin'ny fitiavany ka nanolorany ny ainy ho anao. Ny valeur anao dia satria velona ianao raha mbola eto ambonin'ny tany. Ary ny zavatra mampalahelo anefa dia zao, raha mbola velona ny olona dia manadino misaotra an'Andriamanitra, manadino manome voninahitra an'Andriamanitra, manadino manolotra ny fiainany ho an'izay zay maty ho azy. Tena ingrat ny olombelona. Tena ny olombelona tena mitsotra aminao fa ny olombelona tena ingrat. Ohatrany hoe olona tsy mahatsiaro ny sona atao taminy. Tadidinao ve ny tantara Malko ao amin'ny jaona toko 2:10 ka hatramin'ny 1:10. Malko dia mpanompo mpisorona. Rehefa hitan'ny Petera fa tonga Malko nisambotra an' Jesosy dia naninona? Tapahany Petera ny sofiny Malko. Tena tiako ny olona ohatra amin'ny Petera. Satria nahoana? Sakaiza sari-piaro mpitarika azy. Hitany mahitsy kosa aloha fa tsy hoe mpitarika rehefa hitany hoe mahitsy Jesosy dia tena tonga dia izy rehefa avy eo miara-maty amin'ity. Avy any izy nentiny sabatra. Raha ohatra ianao zany misakaiza mpanompon'Andriamanitra ohatra amin'ny Petera ao anatin'ny ministera, le sari-piaro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara iny tena avotra ianao. Ary inoko fa zany toe-po zany natonga an' Jesosy. Timba point tsara. Zany toe-po zany natonga an' Jesosy nanome andraikitra amin'ny Petera amin'ny fiangonana. Satria tena hitan'i Jesosy ny hafanampon'i Petera ty azy. Petera navita nanapaka sofin'olona isambotra an' Jesosy, tsy raha inona higadra izy na hiaro ho faty amin'i Jesosy ny dikan'izany. Kanefa tsy izay loatra nefa ny tiako ambara eto androany fa Jesosy naka an'le sofina indray dia napetany. Zany hoe Petera tena ndraikitrady rehefa tena hoe tsy mazaka fa Jesosy indray nampitsahatra an'le ady vao may napetany sofin'izay sambotra azy. Dia andao antsika eritreritry sainy Petera tonga hiaro azy indray ny bedy fa le tonga hisambotra azy indray no napetany sofiny. Teteny aminao mahavariana koa Jesosy fa za teteny aminao zany ka toe-po. Zany ka toe-po. Teto Jesosy nanao fahagagana dia tamin'ny fotoana samborana azy aza. Manao fahagagana manasitrana izy na dia izay mijoro ho fahavalony azy. Olona tonga anao tsinitsinina azy nanaova amin'ny fahagagana ary ny mahagaga dia zay eo ihany. Fa rehefa hoe rehefa tafapetaka tsara ny sofiny Malko, ny mampalahelo azy zao nahavariana mbola nijoro ihany Malko dia nisamborony ihany Jesosy. Dia ohatr'izay daholo. Firy amintsika nanaovan'Andriamanitra so tena ianao mamaky ny Baiboly Malko ranga tena tsisy ilana azy mihitsy. Jesosy ranga efa nametaka ny sofiny raha zany teo amin'ny toerana Malko tonga dia napetrako ny sabatra tonga dia nandohalika za koa vonoa miaraka aminy. Non, fa vao vita mipetaka le sofina dia ndao samborona ihany Jesosy. Dia no miteny an'izany fa ny marina, ny fahamarina dia zao, tiako fantatrao, tsika rehetra Malko daholo. Inona ny fahagagana tamin'le fotoana nahatery anao iny, fa rehefa fakery-taona dininao iny, fa rehefa zavatra vaovao ilanao anazy dia ohatra mbola tsy niasa ihany Andriamanitra. Dia hitanareo ny problème marina fa mety misy olona zao mety taloha ianao nahazo asa mahagaga fa rehefa avy eo very le asa dia adininao fa nanao asa mahagaga ho anao Andriamanitra omaly. Dia inona ny zavatra ataonao? Migrevy amin'Andriamanitra indray ianao satria vesara nota ny fonao. Raha vao misy olona latsaka ao anaty fahotana dia manadino ny asa nataon'Andriamanitra azy tamin'ny lasa fa mitady izy an'Andriamanitra ho ampiasainy amin'ny zavatra ilainy vaovao. Ataon'ny olona ratsy fa nahoana nangataka sabatra dia maly vavaka azy Andriamanitra. Misy olona mpamon'olona dia andohalika izy Andriamanitra omeo sabatra fa sabatra mihitsy no ilaiko dia misy anjelina ny livre sabatra. Sabatra tsy ilain'ny olona mpamon'olona ny any amin'ny arongotana. Dia eritrereto anie ianao tsy manaky an'olo tena na tsara ny toe-ponao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra anie nampiakina ny fanambinana anao amin'ny fiainam-panahinao hoe maniry aby ao ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay nambinina ny fiainam-panahinao. Fanaraka amin'ny fiainam-panahy ny fanompona sy ny fanomponao ary ny fijoroanao ny fanambinan'Andriamanitra anao. Ny dikan'izay tsy nendrika ho an'ny olona tsy miaina ny sitrapony ny tena ho tahiny ao anaty fisetrasetrana masina. Amboaro ny toe-po. Amboaro ny toe-po. Aza mangataka zavatra mihoatra fa omeo aloha izay hanomana anao. Andriamanitra ny mitady antsika hanomana fotsiny fa ny zavatra rehetra efa vonona. Manomana iny tsika toe-po. Fa inona ary ny dikan'izany teny izany? Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko.
angatao zay tianareo na enina fataoko aminareo zany. Inona ny dikany zany? Vonona ny zavatra rehetra fataovy zay iraisanao amiko fotsiny. Ozy Jesosy, nanteniko ny fanahiko, ataovy zay. Lasa fihetsiketsena be fotsiny le fanompona anivelany zany fihetsiketsena be, tsisy fakasitran'Andriamanitra. Za aloha tena misy fotoana tonga saina, za tsy hoe olona tsy ampiasain'Andriamanitra, fantatrao fampiasain'Andriamanitra. Fa za tena teteny aminao. Fa raha fampiasan'Andriamanitra tsy tonga ho any an-danitra, aloako fatany toy izay ampiasaina be nefa tsy fatany. Satria ny limitiny fiainana eto ambonin'ny tany vetivety. Fa mila mifototra ianao ny fahalalanao ny fisiany mandrakizay. Fa raha vao maro toerana ao io mandrakizay dia miova ny olona. Satria fantatry ny olona fa tsy fanaperana eto an-tany. Dia vitanao amin'izay le tenin'i Jesosy hoe raha misy maka ny akanjonao, ay viana alainy ny akanjoko sao dia ilainao koa ny lambako. Reny manko ilozako rehefa ho tonga Jesosy dika izay tsy mampiakitra ny foko amin'io fa ho eto any raha ilainao. Fotsitra ianao amin'ny zavatra rehetra. Tsy ilay karazan'olona hoe hery taonao dia ampaherezina eny foana fa ratsy ny loka tamin'ny farany taona na tamin'ny voalohany taona na tamin'ny ianao no ampaherezina ny mandritry ny afriny eto ny loka tsy masaka. Mandiny tena. Nofo daholo zany. Aiza hoe zany inona daholo zany hoe nofo daholo zany. Mialahy eo amin'ny nofo. Aoko faty amin'ny teny ianao. Mandalova le passage ny famonoana mombanao teo amin'ny hazo fijaliana, miara-omboana amin'ny Jesosy. Dia mandroso amin'izay ao anatin'ny ministera dia hitanao fa hifaliny aminao Kristy. Raha zany teo amin'ny toerany maloko tsy nandeha nisambotra an' Jesosy tsony. Sifra rehetra eo amin'ny calendrier dia mifono mystera daholo. Marina fa na iza zay hitanao zao aza zay ampiasain'Andriamanitra mety ho fantatra ihany ny zavatra hitranga amin'ny herintaona na 3 taona na 10 taona fa ny rehetrarehetra hitranga amin'ny fiainanao raha fantatra daholo dia Andriamanitra zany. Noho zany misy zavatra fiain'Andriamanitra tsy ampahafantariny fa hifandraisany aminao. Zay ny mahatonga amin'ny teny aza fatra mpitady fa mitady havan'Andriamanitra. Miombona aminy za tsy miteny aza tsona raha misy zavatra mba ilanao tolotsaina. Za tsy manakana ny olona hoe tsy antany an'Andriamanitra na mitany hevitra Andriamanitra amin'izay mba tontolo kely ampiasan'Andriamanitra eto ambony tany. Fa ny rehetra tena hiaraka aminao andro manalina Jesosy. Mehojy izy. Mehojy izy. Eo an-tanany le zavatra mivoaka sy miditra eo am-bavoronao io. Eo an-tanany io. Tsy manam-pahefana ny ilaza amin'ireo olona ireo zava-miafina be dia be isan'andro zany. Mandritra ny 2024 jobily fotsiny teneniny. Fa nitondrany ianao tsy fantatro. Inona ny tokony ataoko fa tsy fantatro zany? Inona ny ataoko rehefa tsy voafehiko zany? Ny ataoko manolotra amin'Andriamanitra ny taonako. Atolotro azy momba rehetra. Isaia 46:10. Izy no Andriamanitra milaza ny farany hatramin'ny voalohany. Ary izy ilay miteny izay mbola tsy natao akory. Satria ao aminy zany. Aiza hoe zany? Ao aminy. Amin'Andriamanitra rery ihany ny fiainantsika sy ny mombantsika rehetra. Tsy vola, tsy promessin'olombelona, tsy fanananao zavatra rehetra, tsy ilay projetnao tanteraka iny no mampifaly anao ka mahatonga anao miteny hoe hiditra mitsaratsara kokoa, ary tsy ilay zavatra ilainao raha pitso mbola tsy mitranga iny koa no nakinao ny fiainam-panahinao. Tsy misy antoka any amin'ny hoavy sy ny programa rehetra. Fa isaky mijery ianao fa velonaina dia ny dikan'izay eo Andriamanitra maneke mba hitondra ny fonao sy mombanao manontolo aminy, mamelazy mba hiasa sy hitanao amin'izay. Miangavy ianao averenao amin'izay rôlo ny compteur anao mba hifan'ny fahasoavan'Andriamanitra anatsara amin'izay mandritra nyity taona ity ao anatin'ny volan'ny fiomanantsika nyity taona ity. Voniny Jesosy mbola anao zavatra mihoatrane satria tsy misy zavatra tsy fantatrao fa tsara be tia no tanterana zao nyity taona ity. Surprise tsara be satria nanomana tsara ianao miaraka aminy. Mila mijoro mahatokotsika ho amin'ny famindram-pony sy ny fahasoavany amin'ity taona vaovao ity. Ary sainy koa fa ianao nandritra ny taona, nisy fotoana saika efa niditra hôpitaly ianao fa tsy tafiditra tampoka. Iza ny azona an'izany? Jesosy. Misy fotoana ilay ianao efa mety efa niditra fa mivoaka dia vatanjaka tsara. Iza nanao an'izany? Jesosy. Ary ianao ohatrany tsy niditra mihitsy iza nanao an'izany? Jesosy. Mila an' Jesosy ianao. Amen. Mila misaotra azy ianao ny amin'ny fiantrany satria tsy avy amin'izay manirina izay miazakazaka izany fa avy amin'Andriamanitra miantra. Misy fotoana ny Ecole na tsy ary fa maharary izy teo amin'ny nofony. Nisy tsilo natahotra izy matoa nangataka, natahotra ohatran'ny olona mba hialany zany tsilo zany. Fosy Jesosy Ecole ampanao ny fahasoavako. Teteny Andriamanitra fa namafy aza ny ady sy fanoherana ny asan'ny fahavalo zay manohatra ohatran'ny tena mampitapy ohatran'ny tsapatsapanao zany ny tongotrao.
sady mba misy fivitosana re zany. Andriamanitra tena hoe ty fivitosana ty eo ianao zany matahotra le fivitosana iny. Le izy mety nohany mokala fa tsy tsaronao. Tena zay anao fa tumeur le izy. Nefa nohany moka. Ny saina zany dia mamosavy. Satria na zavatra tsotra aza dia lasa ratsy be rehefa tsy tanteraka le communion. Ampy hiaro ny ainao tsy hiditra ny andavaka ny tenin'Andriamanitra. Ampy hitahiry sy ampijoro anao, ampandresy anao anatin'ny ady sarotra ny fahasoavan'Andriamanitra. Paoly na eo ary retsiro leo tsy hampaninina anao reo satria ampy ho anao ny fahasoavako. Matoky Andriamanitra matombo mbola toy izao tsika tsirairay sa tsy zany? Sa tsy zany e? Misy fa mianankiray mety hoe salama be le rangahy teo ampiandrasana le ramatoa fa le ramatoa marary mafy. Zavatra nitranga, le rangahy salama indray no maty alohan'le ramatoa. Fa le ramatoa narary mafy ombava ahoana, velona mbola mandehany mandrakandroany. Ka ny olona tao hoe maty, tsy zay marary mafy fa zay tapitrandro. Fa raha mbola mitombonandro, mengavy ianao efa ao ampitiavana io fanompony tena omeony tsara indrindra. Dia hitanareo mahatonga ny olona raha ohatra ianao zao ka hitsiny le teny eto androany satria mahitsy be le teny. Na amin'ireo zavatra rehetrarehetra ianao andavanandro, amin'ny zavatra rehetra ataonao, ka ohatra hoe voakasikasika ilay zavatra mbola mampifiraikiraikitra ny fonao reny, dia tozorosorena foana ianao satria nahoana mbola any ny fonao. Satria ny amin'ny toerany haren'ny olona ny toeran'ny fony. Fa raha ianao zao mametraka ny haren'ny fonao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra, dia tiako milaza aminao fa andray ny toeran'ny fonao. Ka raha voatra ny elingelenina amin'ny fotoam-panomponao dia tsy mahazo aina ianao. Ataoko ahoana ny hahafoiny na ny indrin'Andriamanitra zany. Sarobidy amiko loatra zany dia lolohaviko. Noho izany isaoran'i Jesosy ny amin'ireo tenim-pahamarina rehetra nomeny tamin'ity taona ho antsika fa ny fanomanantsika amin'ny fotsika hiatrika an'izany ny zava-dehibe. Ary ny dingana ambony sy tsara indrindra eo amin'ny ara-panahy dia ny fankatoavantsika n'Andriamanitra. Jesosy dia nakatoa ny rainy foana izy. Ary ny fanjakan'Andriamanitra dia mitaky fankatoavana. Izy ny Baiboly hoe fankatoavana dia tsara lavitra noho ny fisoronana. Amin'ity taona ity dia mino fa ao anatin'ny 2017 kanantsika dia ho tanteraka ho felantsika ireo tanjona sy planin'Andriamanitra rehetra. Ombanao Andriamanitra, ampahery anao Andriamanitra, ampijoro anao Andriamanitra ao anatin'izany. Dia mino fa ny fahafenona atao anatin'izay teny rehetrarehetra izay sy ny fampisaitsena rehetra ny amin'ny zavatra nambaran'Andriamanitra androany dia amango ny fotsika tsirairay avy anomana antsika hiatrika sy hijery ny asan'Andriamanitra. Sarobidy eo asy io. Tena ny fotsika sy ny toe-potsika miatrika an'io ny mahasarobidy an'io eo masontsika sy eo mason'Andriamanitra tompon'ny asa. Noho izany mahereza sy mahatanja fa ny tompo mbanao, ny tompo ampahery anao, ny tompo ampijoro anao ary izy asa mahery hatrany amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Vavakatsika amarana izao fotoana izao. Ray masina amin'ny anaran'i Jesosy. So ohatranao zay dada malala ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay. Tena fifaliana ho anay ny haino an'izany satria tsapanay hoe manahitra anay ianao androso bebe kokoa. Tsy ankina sy toky amin'ny zavatra hita maso hoe mandeha ny zavatra rehetra dia faly izay. Zao ny isan'ny olona dia zany ny antony ivavahanay mba tena ho feno ny trano. Zany foana rehefa hiatrika asa dia mba ho feno ny trano mpamary ny olombontsena. Kanefa ny motivation ao anatin'ilay izy mba ho hity pastera fa tena olona sady mahay mitory-teny feno fahendrena, misy doka kely manaraka ao ambadika eo satria mazaka olona maro. Le motivation diso izay mihitsy ny tiako fafana ao an-tsain'ny tsirairay avy. Fa ny fahavesarana zany, fanompony zany mba tonga ny olona iorina, tsy ho angonina ho ampiangonana fa aleo tena miombona amin'Andriamanitra ny zava-dehibe. Fa naiza isy an'izay olona izay Andriamanitra amin'ny fotoana rehefa tsara amin'ny fiombonanay aminao dia ny olona rehetra izay kasihanao amin'ny alalanay tsisy hiverin-dalana zany mihitsy na ray ary. Tena atsapa ny fahafenon'ny herinao izy rehetra satria vitanay no nampitodika ny sainy sy ny fony tena iombona amin'ilay pahary azy. Raha eo tsy nantsona ny olona hiankina aminay mpanompon'Andriamanitra fa nantsona ny olona hiankina aminao. Ilaina ny assemblée fa tsy hoe zany kokoa tsy midika hoe rehefa mahita an'ilay paster ireny dia tsy hono izy. Tsy fahendreny zany. Mifampiankina ny zavatra rehetra. Omena haja izay tokony omena haja. Mandeha amin'ny fahendrena fa tsy extrémiste. Dikan'izay mila manana fahendrena tsara eo am-panompona. Tsy mampifangaro ny olona ampiasain'Andriamanitra amin'Andriamanitra mampiasa ary mijoro an'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra manoloana amin'ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra. Tsy mijoro fotsiny eo amin'ny asan'Andriamanitra ka lasa manompo indray ny fampiasan'Andriamanitra fa mijoro manompo an'Andriamanitra amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra mba hahalalan'Andriamanitra azy. Tompo raha hialy eto an-tany izay ka hifarany ity tany ity dia ao aminao ny efaranay mandrakizay. Omeo fahendreny izay ho mpanompoana hijoro tsara sy ho mpanompo mendrika ny asanao hanome voninahitra anao avy amin'izany rehetrarehetra izany. Ary matoky amin'ity takarivo ity fa ny olona tsaiavy izay
manaraka eto ho kasianao ao anatin'izany teny-paminaniana izany sa ny onjam-paminaniana izany mba hizotra amin'ny sitraponao amin'ny fiainany tsirairay avy. Manantena androany arivo fa hiasa mahery ianao. Manantena androany arivo fa hikasika fiainan'olona ianao. Manantena androany arivo fa hiseho ny voninahitra ao raiko amin'ny anara maherin'i Jesosy avy any Nazareta. Tsotra Tompo fa ny marary hositranonao, ny rofo esorinao, ny faratsiana rehetra ho afahanao ary na malemy aza dia ho atanjahanao. Eny Tompo, ninona aretina rehetra mety tsy ho voatony ny vavako fa manaiky ny anaranao zany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy ny rofo sy ny aretina rehetra miaisotra, ny fampahoriana rehetra miala. Ary zany ny andron'ny jubilee satria torotao-panafahana ianao. Ary zay fanafana sy fakasitrahana zay hitranga isaky ny fivoriana, isaky ny vavaka anao zavatra Andriamanitra. Misaotra Jesosy eny amin'ireo marobe, olona marobe fanafahanao. Tsy olona ny nampiasainao fa ianao mihitsy niditra-tsehatra mivantana. Satria azoko antoka fa ny tananao tsy ho famavonjy ary ny sofinao tsy lalodalovana fahamare. Makasitraka izay ary mamerina ny voninahitra ho anao rery mandrakizay. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo Jesosy avy any Nazareta. Teraina mandrakizay ny anaranao. Amen. Hitanareo ne Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka midra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo Jesosy avy any Nazareta. Amen. Zay indray ny fotoanantsika androany. Mametraka ny veloma mahafinaritra ho an'ny tsirairay avy izay tokantrano izay nanaraka hatramin'ny farany. Dia manoroka masina anareo zay.